AMINY TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Ny zavatra tsy resinao dia afaka mandevenao. Ny zavatra tsy resinao dia afaka mandevenao. Jesosy foana anafakaka any eo manao intervention Jesosy. Amen satsy amen. Ovarina izy manomboka androany. Ovarina izy manomboka androany. Ovarina izy manomboka androany. Enoy zay tsy resinao anandevo anao. Ahoana hoe zay zavatra tsy resinao anandevo anao, mila mandresy ny herin'ny vola ianao. Izy ny vola nandresy ny herin'ny vola amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mbola nisy nampianatra anao an'izany angamba. Hatramin'izay ny vola dia norokoroanao. Misaotra ny vola. Fa androany tsy vola tsony ny herinao. Mampatahotra io ry havana. Raha mbola vola no herinao dia hipanika foana ianao, hipararetra foana ianao, angovotra sy atahotra foana ianao. Ary raha vao misy ny vola dia ho falifaly ianao. Fa rehefa tsisy ny vola mila moy foy ianao. Za amin'ny anaran'i Jesosy milaza aminao, tapitra hivada olo ny problemanao rehetrarehetra manomboka anao. Satria ry havako, ianonareo, ny akamaroan'ny fototsy ny problemanareo reo dia aiza daholo? Ao amin'ina daholo ny akamaroan'ny problemanareo? Vola. Fa manomboka androany tsy ny vola tsony ny ampitahotra anao, fa ny vola ho baikionao amin'izay tia nanaovana azy. Fa raha tsy resinao izy, raha tsy resinao izy tsy azonao baikiona. Ahoana hoe mazava ny tenin'ny Goliata, raha manesy anay nareo dia ho andevonareo zay, dia ho mpanomponareo izay. Fa raha resinay nareo dia ho andevonay nareo ary ho mpanomponay nareo. Androany zavatra anankiroa ihany no mitranga. Tsisy raisiray zany ny baolina eto androany. Fa na ny vola maharesy anao dia mbola ampatahotra anao androany. Na ianao ny haresy azy dia tsy ho azonao ampitahorina tsonana manomboka androany. Halleluja. Na ianao ny maharesy azy dia tsy ho azony ampitahorina intsondry. Halleluja. 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 Ny vangin'Andriamanitra tamin'ny terinandro teny. Ho anareo mipararehetra lavy ireny amin'ity resaka teny. Mampalahelo ianao. Androany ianao tsy amelan'Andriamanitra raha tsy mivoaka mpandresy ianao androany rahalasana ba. Tsisy resaka miala eto zany androany raha tsy mivoaka mpandresy ianao. 0-0 mibaolina androany raha latsana ba. Firo azafady. Halleluja. Za manko nisy fotoana mandinika. Aiza mity Jesosy ny tena fototsy ny olana. Aiza ny tena fototsy ny olana. Maninona ny misy mpino sasatry ny mitaraina. Maninona ny misy mpino miverin-dalana arkivo satria tsy tafavoaka ao anaty ady. Tsy tafavoaka izy ao anaty ady. Resy ny fahavalony izy. Fa maninona Jesosy le olona ny resy ny fahavalony. Delivrenany le olona. Ametra tanana ny le olona. Mivavaka ane Jesosy re olo reo e. Mivavaka re olo reo. Mifady ihany reo makena tendrombohatra. Fa maninona izy ny resy ny fahavalo. Ary maninona izy no miverin-dalana satria mahafiloatra ny adiny. Dia nomeny Jesosy ihany antony. Misy zavatra mila fatarinao hoe aiza ny herinao ary aiza ny herin'ny fahavalo. Tsy maintsy fantatrao, tsy ny fahavalo fotsiny fantatrao, fa ninona ny heriny. Fa ny fahavalo efa fantatrao fa ny devoly. Fa aiza ny heriny? Devoly ve tsy efa roany eto foana. Miala sotana, miala. Dia izy nge miala e. Miala izy.
fa ozy izy hoe angatsy ho tonga any an-trano fa tsy omeko vola satria fatany fa ny herinao mbola atao amin'ny vola hatramin'izay ary fatany fa ny hery ampitahorany anao koa inony vola ny vavaka ho ataontsika rehefa aveo dia tsotra ihany tsy ao amin'ny vola tsony tompo miheriko tsy ao amin'ny asa ny heriko tsy ny olo-patatro ny heriko ianao no heriko rehefa aveo tsika nozona mihitsy ny herin'ny vola zay mitondra tahotra ty anatiko nina hoe reseko zany androany amin'ny anaran'i Jesosy tsy manaiky ho ampitahory ny vola tsony amanomboka androany ny zavatra tsy retsinao dia afaka mandevianao ny zavatra tsy retsinao dia afaka mandevianao AMINY TV manova olona manova fiarahamonina manova izao tontolo izao